resaka vidéo montage nataona compte fako. Zay ny teneniko hoe rehefa compte madio de mifanatrika de valiana mahitsy. Fa raha montage tahaka ireny zay mbola tsy nanonona candidat zany. Ary tsy mbola nisy teny hoe roro na ino, tsisy ny teny an'izany. Ary za fa nametraka vavolombelona tamin'ny compte hoe tsy manao an'izany ny candidat resahanareo. Fa aza mamorona de hiteny hoe tahina de olona ratsy toetra de manaratsy any tsy nanao an'izany tena ko ary nametraka fitoriana zahay. Zavatra hafa mihitsy no resaka fa ny montena moa le vidéo de le olona koa mialatsiny fa misy voafitaka reny ihany koa. Anefa zavatra tsy marina mihitsy. De mamaly ianao am'izay am'le resaka hoe maninona no niova. Tao anatin'le fandarina manokana ataoko tamin'ny Zoma heriny iny efa napetrako ny antony. Hoe nisy zavatra maromaro tsy voavaliko tamin'ny fanontaniana. Nisy zavatra maromaro tsy voavaliko ary ny olona rehefa miova hevitra tsy voatery hoe atao hoe biby na atao hoe izao na atao hoe mananjo hiova hevitra ny olona. Maninona kay rehefa misy olona hafa milatsaka io teneniko mihitsy body zao nilatsaka tao amin'ny 3e arrondissement tsy niaraka tamin'ny antoko zay notohanany hatrany. Tsy maninona ane zany e. Mba samy manana ny heveriny fa tokony hitondrana an'le fanoherana am'izay satria mahantra be loatra ane tsika. Zay mihitsy koa ny amaliko an'le tsika fotsy teo hoe madio ve ny seni madio ve izy tia fifidianana akaiky ny vahoaka élection de proximité ary Antananarivo renivohitra. Tsika rehetra io manana finday afaka maka sary valina satria valiny koa mety hiova rehefa vita ny fifidianana. Hatrany koa mbola olana lava satria rehefa manara-maso fifidianana alohany mandritra ary ao aorinany. De ny fanaraha-maso zany amintsika eto amin'ny rehefa élection de proximité mba akaikikaiky kokoa. Tena sarotra manaraka an'le izy fa mba akaikikaiky kokoa tsika eto. Zay le teneniko hoe andro masom-pokon'olona ho an'ny fahamarinana teo mijoroa nareo amin'ny fanaraha-maso fifidianana. Jereo ny olona raha olona avy eo amin'ny fokotany na tsia tonga mifidy eny aminareo. De hoe nahoana tokoa ny hoe nisaraka le lalana. Saraka le lalana satria araky ny teniko nisy fanontaniana maromaro. Za moa tsy te hiverina amin'le izy mba tsy tenenana hoe manohatra mpanohatra. Fa any am'le fanoherana mihitsy hitako hoe tena mialatsiny io zao loi de finance de lanina tsy nasimpanovana. De tsisy mijoro mihitsy ve tena hijoro tena hiteny hoe ity tsy mety, ity tsy mety, ity tsy mety. Andao isika rehetra hijery an'ireo solombavam-bahoaka mitady hanimba ny firenena. Za de eto de miantso na ny solombavam-bahoaka tsy miankina na ny solombavam-bahoaka heverintsika hoe fanoherana. Mitambara ianareo manaova amendement avoay mihitsy le zao no heverinay fa tokony hety. Fa le izy ane tsika zany lasa tsy mireagira mihitsy e. Lasa ohatrany hoe ka zay moa vitsy anisa. Tsia nareo koa mananjo anao enquête parlementaire. Mananjo ianareo anao enquête parlementaire. Io jirama io mba hazavao amin'ny vahoaka hoe ny tena antony fandanimbola mihopapanao amin'ny jirama. Nareo ane manana immunité. Tsy azo enjehana ane nareo rehefa manao fanadihadiana. Ireo lalana simba rehetra reo je nohon'ny tsy fahatongavany vola any amin'ny fond routier. Fantatra reo daholo lalana rehetra. Hazavao amin'ny vahoaka lasa aiza le vola. Hazavao. Ka ny hevitra ohatr'izany mahatonga anay areto de miteny hoe tsy olombelona ny olana fa politika ny olana. Aiza ianareo amin'izany rehetrarehetra zany. Ka rehefa hitanay kosa fa tsy manao an'izay nareo de nijoro izahay natombokay eto amin'ny Antananarivo renivohitra. De zay nahatonga anay niteny hoe rehefa hitanay fa tsy de mifanaraka aminay kosa le endrika anaovantsika an'le fanoherana satria izany fanoherana zany tena miabo. Mitondra soan'ny olona ane fanoherana. Force de proposition ane ny fanoherana. Force de proposition fanoherana ary manana zo anara-maso. Manana zo anao ampamoaka ny zavatra miafina rehetra. Maty reny ny Air Madagasikara miaraka amin'ny mpiara-miasa rehetra ao aminy zay marobe no mijaly tanteraka zao. Aiza tokony enquête parlementaire momba ny Air Madagasikara. Mijoroa ianareo raha tena izy. Mijoroa. Tiany dossier Air Madagasikara. Zao ny fandaniana. Mananjoana ianareo anantona ministra ny transport.
mijery marina momba ny ery Madagasikara. Ka rehefa hitanay fa tsy tanteraka zany rehetra zany nahatonga anay nyteny hoe andaotsika hijoro. Akoatra n'le nyteneniko tamin'ny Zoma hoe nampifidy tamin'ny 3 sy ny sisa. Reny zany ataoko efa hoe zavatra efa vita. Fa ankehitriny mbola miandry. Satria tsy vita ny lasa ny fiainana, fa ny hoavy koa fiainana. De ny angaviako anareo itsika rehetra tompon'ny Madagasikara daholo. Itsika rehetra marary daholo amin'izao zavatra misy eto Madagasikara zao. Miedivy ianareo amin'ny ministra ny fanabeazana, miedivy ianareo amin'ny ministra ny transport, miedivy ianareo amin'ny ministra ny energie, edivana amin'ny lafiny hoe aiza ny zavatra mangarahara momba an'ity jiramaty. Efa misy ny andro manaraka andao raisika avy hatrany Salamatoko. Allô? Salamatoko. Tavaverina ihany ako momba le hoe patron teo. Tsy azonareo le Izay mihitsy mantsy zay koa. Fa rehefa tonga eo amin'ny fitantanana n'Antananarivo monsieur le maire. Tahina zany. Eny tompo. De baiko midina ve? Zay la toko hoe mifanolo-tsaina sy ny karazana. Fa iaino ihany tahina hoe miteny ny vahoaka de miaino anao. Azadino fa ohatr'izany foana nge nisy tamin'ny fitondrano le tokony notoanantsika tao anatin'izany koa ny tenako. De izay mba anontaniako anao mihitsy de tena mba valio mahitsy tahina. Iaino ve ianao? Ny tolo-kevitra omeny délégué d'arrondissement. Iaino ve ianao? Saotra tompoko. Eny tompoko. Mazava ho azy fa ny valiny zany de tsy miala foana amin'le vina. Misy ny antsoina hoe décentralisation. Ny problema reo délégué d'arrondissement rehetra reo de tsy manan-jo, tsy manana pouvoir. Ary reo délégué d'arrondissement reo de tokony omena ny lanjany satria reo ny manakaiky kokoa noho ny olona mipetraka ao Analakely ao amin'ny lapan'ny tanàna. Ka rehefa omenao lanjany reo, omenao ny vola ahafahany miasa reo, zany hoe le vola kely ananantsika amin'ny commune zany tsy maintsy aparitaka any amin'ny arrondissement hipetrahany zay pouvoir zay. Ny pouvoir tsy mipetraka raha tsy misy moyen. Zay ny mahatonga antsika ny décentralisation hatramin'izao tsy mipetraka mihitsy. Satria ny décentralisation de pouvoir tsy mandeha alohan'ny décentralisation financière. De rehefa mipetraka ny décentralisation financière de mipetraka ho azy ny zo sy ny didy ananan'ireo arrondissement reo, de avany amin'ireo zany no ifampiresahana amin'ny vahoaka. Fa raha hoe andray olona kosa hoe tena mahitsy hoe andray olona isan'andro aho amin'ny commune de andray olona ieno nitaraina sy ohatr'izany mandangy azy miteny an'izany. Ny ben'ny tanàna zany de maheno amin'ny alalan'ireo rafitra manodidina azy ireo arrondissement reo. Lehibe amin'ny fokotany moa ny tena marina amin'ny lehibe amin'ny fokotany ny fidiny zany lalàna eto amintsika. Fa indrisy moa fa efa mampolo taona ny maro no natao fitaovana politika izy ireo ary amin'ny karama vary fitivety. Ny asan'ny délégué ny lehibe amin'ny fokotany hatreto de mampandany zay baiko avy any ambony. Fa ny tena izy miala avy any amin'ny lehibe amin'ny fokotany reo. Ary reo lehibe amin'ny fokotany reo de tokony fidina. De any zao de miverina indray amin'le politika le hoe anjaran'ny député any mampanjaka ny lalàna amin'izany lehibe amin'ny fokotany zany. Lehibe amin'ny fokotany tokony fidina. Hiezaka tsika amin'ny mahabe ny tanànantsika andresy lahatra an'ireo député reo, andresy lahatra amin'ny fitondrana amin'ny teny hoe fidio amin'izay ny lehibe amin'ny fokotany. Aleo fidina amin'izay lehibe amin'ny fokotany. Inona ny olana? Tsy azoko hoe maninona le izy ny tsotra. Misy lehibe amin'ny fokotany ao tena miasa, tena manao zay vitany. Fa misy lehibe amin'ny fokotany kosa atao fitaovana fotsiny hampandaniana ny candidat zay tiany lehibe ny fidina. Ka zany zavatra rehetra resantsika zany de misy mifandray foana amin'ny politika. Fa ny lehibe amin'ny fokotany ny tena maheno ary lehibe amin'ny fokotany de eo anivon'ny arrondissement indray no mitambatra. De ny arrondissement mitondra azy aty amintsika. May le hoe rafitra le izy fa hitahina kosa aloha tsy afaka andeha hiteny hoe isan'andro isan'andro mivaliko hatramin'ny 5:00 na amin'ny 6:00 de hiandro ny olona ao amin'ny commune de inona ny olanareo de amaha olana manokana fa tsy mamaha olana iombonana. Olana iombonana no asan'ny ben'ny tanàna. Zay ny teneniko an'ireny hoe cabinet, zay ny teneniko an'ireny hoe lavadrano, zay ny teneniko an'ireny hoe lalan-drano, canal. Iombonana ireny. Fa raha itsika kosa tonga amin'ny ben'ny tanàna hiteny hoe tahina, za manana olana amin'ny tafo de mba hampio ny tafonay. Sarotra be amin'ny ben'ny tanàna ny anao an'izany isam-batan'olona. Fa tsy maintsy mandalo an'izay rafitra zay ary olana iombonana
no vahatsika. Fantaniana manikitika kely tompoko azafady anisan'ny fanambinao rehefa tonga eo amin'ny toerana mahabe ny tanàna. Ny ampiseho ny mangarahara tanteraka amin'ny fitantanam-bola, ampiseho amin'ny vahoaka ny fomba fitantanam-bola amin'ny fomba mangarahara tanteraka. Fihetsika tsy dia fahita firy izy io raha tany amin'ny mpanao politika hafa. Moa voatazonao ve izay teninao izay mandritra ny fitondranao raha ho azonao ny toerana mahabe ny tanànanao? Za tsy miresaka fampanantenana fa miresaka zavatra natao. Io fitaovana atolotro io da niarahako ny asa tamin'ireo mpianatra avy eny amin'ny anjerimanontolo sy efa tamin'ny 17 dia atolotro foana ho an'Antananarivo. Fitaovana izy io ahafahana manao an'ilay mangarahara. Izy io zany tsy vidiana vola ary izy io dia asanay, ivelomanay, anisan'ny zavatra ataonay amin'ireo sehatra raisam-pirenena iasanay. Tsy hitako mihitsy zany izay olana tsy hanaovana an'izy io satria izy efa tsy vidiana. Mahavoantsika mantsy rehefa manao an'izy io dia hanao passation de marché, dia hanao an'izao dia mivoaka vanila izy miliara maromaro. Eto izy maimaimpona. Ary dia averinay foana olony fahitsiana, tena mahitsy amin'ny teny. Niza lany eo amin'ny ara-dalàna ka miteny anay hoe tahina avereny indray ary le nataonao tamin'ny 17 izay efa vonona amintsika miteny izao. Dia omenay anay io ina firenena hitambarana nety ary aza dimy fa raha mipetraka io ho foana koa ny alabato atsoaty. Satria zany ireo olona ao anatin'ny lisam-pifidianana rehetra eo ho ao anatin'le base de données daholo. Dia tsy izy tsony zany le hoe ty olona ty nifindra monina tampoka nanao izao tsy maintsy hita eo. Namanao ve nisafika fa tonga dia nikandidaan'le Generalany eo no conseiller miasa eo amin'ny miara-miasa amin'ny Generalany zany. Iny manko ny tsy dia haiko loatra le izy dia ny fanontaniana tipo anontaniana kely dia mirary soanao sy mirary fahombiazana anao midina rehetra tianao atao sy ny fanetretena lehibe ataonao entina hasoan'ny firenena sy ny terabelona rehetra fa dia nambavaka ny zavatra rehetra dia misaotra indrindra tompoko. Misaotra tompoko, misaotra indrindra amin'ny fankaherezana, tena ilaina ny fankaherezana reo. Zava-dehibe ny fankaherezana ary mitarika makany amin'ny fijoroana ny fankaherezana. Izay le tenenike manomboka aloha vao mihatsara. Manomboka tsika zany aloha amin'ny fankaherezana, misaotra anareo voaray. Momba n'le conseiller tsy mandeha zato isan-jato izy io. Hoe izay manana vatobe indrindra tonga dia zato isan-jato ny conseiller fa mandeha proportion. Zany arakaraka ny isan-jato azony tsirairay no ananan'ny kôtana conseiller eo anivon'ny tanàna. Ka eo zany tsy mahazo tongotsika dia mieritreritra hoe tsy ho bloqué ve tsika raha ohatra ka tsy mahazo an'le maro anisa na hiadana ve tsika raha mahazo maro anisa. Tsorina ny resaka olona manatsaina daholo matoa natao conseiller. Tsisy olona nametraka conseiller zany hoe reto olona reto natao animba. Zay le tenke manana finoana amin'ny fahatsarana. Tazomo ny fahatsarana, manana finoana. Za dia mihitsy matoky fa reo conseiller an'ireo mpiara-dalana miaraka amintsika izao hoe mifanina an'ireo dia olona tsara daholo ary efa hitakitako daholo moa izy ireo fa maro amin'izy ireo no efa nanana andraikitra koa tao amin'ny kominina Antananarivo renivohitra dia fantako hoe olona miasa reo, olona azo atokisan'ireo tsy anakatsakany na ohatra hoe misy bloquant maromaro, misy isa zany mety hoe en pourcentage mety maromaro. Za mino fa rehefa resahana sy resena lahatra reo dia afaka mandeha makany fampandrosoana misaotra tompoko. Ndao resina ny antso manaraka miarabanao? Tompoko, salama tompoko. Salama tompoko. Izy ilay miresaka aminay azafady? Ravisan avy aty an'ilay fanambozana azy. Ndao ary? Saika anontany amin'ny monsieur Tahina fotsiny hoe le tsena moa zany mal nécessaire amintsika dia inona no drafitra ataony satria raha ny etaninay zao ety amin'ny hôpitaly nefa ny tsena fotsiny ny ambulance andeha hiditra any amin'ny hôpitaly sahirana be, mipakafaty ao amin'ny morgue sahirana be dia inona no drafitra hoentina amin'izay. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra tompoko, eny tsy voavaliko tokoa le resaka tsena teo na dia efa valiko tany amin'ny voalohany ary fa mety tsy nahinao ilay fandaratra amin'ny voalohany fotsiny. Ny resaka tsena iverenako indray ny analana ny tsena sy ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny rehetra. Amin'ny rehetra satria tsy fanarahan-dalàna izy ireny. Rehefa mihoatra an'ilay faritra tokony hivarotana dia mandalo amin'ny fanabeazana. Izay no mahavoantsika hatramin'izay. Tsika zany mieritreritra hitondra herim-pamoretana sy tomina ny fananan'ny olona izay hivarotany izay aza diny fa hivelomany. Dia tonga dia mety io tsy mety io. Fanabeazana aloha amin'ny fanarahan-dalàna. Faharoa
fanomezana asa amin'ny alalan'ireo partenaire technique et financier miaraka amin'ny commune amin'izao. Le projet international be reo zay mampiasa olona maro be amin'ny vola be dia be, tsy maintsy omena amponina Antananarivo aloha amin'ny alalan'le Antananarivo nomerika. Ao zany ny afatarana ny base de données an'ny olombelona rehetrarehetra. De olona miaina sy monina eto Antananarivo zany no priorisena amin'ny lafiny asa. Fa omena fanofanana izy, zay le fanabeazana ny resahako. De zay atsika vao afaka hoe mampianatra lalàna am'ireo tavela. Fa olona tsy anasany mahatonga ny olona ohatran'io e. Olona tsy anasa ary eto de ifonako am'ireo commune manodidina ho fa rehefa mipetraka le hoe izy avy ny olona miaina sy monina eto Antananarivo renivohitra de tsy maintsy reo aloha mipriorisentsika. Io tsena nisotro io ane ny akamaroany koa fantatra fa olona avy any manodidina de mameno an'le lalana de mazava ho azy fa raha mazava zany hoe izany aveto izany tsy aveto de tsy maintsy ho fehezina le olona avy any amin'ny faritra sasany. Zay fantako fa mahantra koa matotongeto mitady fa tsy maintsy zay aloha ny lamineto de miainga indray zany le resaka décentralisation financière anteneniko hoe mba alefaso any amin'ny faritra manodidina re olona koa volam-panjakana ny eto Antananarivo mba haparitao any le fierovana ny olona amin'ny lafiny fandriampahalemana. Zany ny tena asan'ny mpisolombavambahoaka miady an'izany za avy any amin'ny district ana Tsimondrano de edivako ny any Tsimondrano aiza amin'io volam-panjakana ny lanina 2025 teo io ny fandriampahalemana ho any Tsimondrano ho any Avaradrano. Aiza rehefa tsy hitako zay de tsy manaiky an'io na député an'izy ianao na député an'izy de le tena hoe mila ianarana ihany ny lafiny politika amin'ny fiainana satria le député rehefa latsaka de tsy niteny an'izany hoe zany rehetrarehetra zany ny asany. Fa io décentralisation miainga avao amin'ny Assemblée nationale ary anisan'ny olana be mahatonga ny fivaron'olona. Efa misy ny antso manaraka raisina avy hatrany. Allo. Salama tompoko. Masalama tompoko. Iza le miresaka aminay azafady? Madame Jacqueline tsara masay eto amin'ny rond-point Akasimanka mianto. Ndao ary. Miarahaba aloha voalohany indrindra ho an'ny iny. De miarahaba ihany koa anareo mpanoratra fandala fa mahafinaritra de mahafinaritra le fandala. De nangala isekelany vahiny zay hoe tena tsy ampy koa aloha le iny de izy teo le fandiana toerana tianay le propagande zany tena mbola tsisy mihitsy tety zany satria zany mahatonga anay tena an'izay efa nisy zany ny député teo aloha le vehivavy iny tsy hanona ny anarany teo aloha de laza na mamem-pafanantenana besaka anay tety. Allo. Marianao tsara zahay. Allo. Eny tompoko. Allo. Tapaka aliansa. Allo. Mbola ao ianao azafady? Allo. Mare tsara zahay fa mitenena foana. Tapaka iny antso anankiray iny. Angama azo valiana ihany azy. Isorana izy aloha miarahaba azy misaotra indrindra. Miarahaba azy ary misaotra azy miteny tsy ampy le propagande iny fa de zany koa moa ny lavana ny zavatra tahaka itony satria izy ty ajantsika amin'izay ny resaka top down. Top down zany ny avy any ambony no miteny foana ho an'ny tsirairay. Fa ny bottom up koa zany zao no tena anisan'ny mampandroso de ny hoe ny avy any amin'ny tsirairay miresaka ohatratsika ohatr'izao. Zao fandarina ataotsika zao de mbola isy koa amin'ny sabotsieriny eto zany tonga de efa miteny isy amin'ny sabotsieri no averintsika izy ty afahanareo manome ary amin'izay tsika ifantoka kokoa amin'ny alabato. Tena ifantoka manontolo amin'ny fangalaram-bato sy ny alabato rehetra afahantsika miaro ny safiditsika. Fa izao tsika raha miresaka de mbola manampy amin'le fanazavana vina, manampy amin'le fanazavana ny fijery sy ny vahaolana hoentina ho an'ny Antananarivo renivohitra. Ka misaotra anao voaray anampy ny ekipeny izahay ary hijery akaika ny fanaovana ny propagande eny. Ny tenako moa mbola andalo amin'ireny faritra ireny amin'ny herinandro iny tsy maintsy andalo any satria fantako mbola nisy efa nisy natao tany nisy bassin natao tany, nisy jiro napetraka tany amin'ny faritra Kazomanga iny Akorondrano eo ampitany eo. Efa betsaka natao tany fa iverenako satria ny antso ianao de tsy maintsy iverenako zany. 12 andro zao ny propagande tsy nanenina ve ianao niditra tamin'le azakazaka ao amin'ny lapan-tanàna na Analakely? Fa nahoana moa no anenina adidy aneo an'ny politika aneo za moa no teny amin'ny ekipan'izany hoe ny politika de tsy ivelomana fa ny tena isaoran'Andriamanitra lehibe manana fivelomany tena zay ampy satria efa mianatra ny ankizy salama ny ankizy ampy zay fa adidy izy ty
ho ataotsika izy tia ho an'ny firenetsika. Eny raha nova ny fandaharana asanao ihany koa ve nandaniny ny solombavam-bahoaka ny lalàna ifeny fitantanam-bola ny taona 2024. Izao io IFPB novainy io novakiko moa ny loi de finance ary mialatsiny fa tsy maintsy ny mpanao politika rehetra na nilatsaka na tsy nilatsaka tokony hafehany antsony hoe loi de finance satria ny volany fototry le izy dia ao anatin'le izy misy hoe 30 milliards d'ariary eo zany no antenay no voaray amin'ny etratrano sy ny etratany IFT sy ny IFPB impôt foncier sur le terrain moa sy impôt foncier sur propriété bâtie. Dia hitako le izy hoe misy ambiguïté, misy atra tsy mazava ihany. Ho alainy manontolo ve satria raha Antananarivo renivohitra fotsiny dia efa mihoatra an'le 30 milliards raha ny IFT sy ny IFPB sa misy ampahany ho raisany sa ahoana ny tiany atao fa dia mbola miandry fanazavana koa moa zay ary miandry ny ataoko hoe tena marina amin'le izy zay fa zay hoe tsy maintsy hiomana ihany satria ny vola miditra amin'ny commune ne parking na tsena reny zavatra rehetra reny mbola izy daholo fa tsy voatantana tsara fotsiny ne le izy zay ne anisan'ny olana lehibe. Dia raha miampy an'le IFPB zany tsika dia efa betsaka ihany koa no azo atao fa tsy maintsy azavaina aloha satria 30 milliards zay delegate tsy maintsy vola mialatsiny afaka mampitombo kely ny fandaharantsika raha tiatsika satria marobe nareo no mbola te anontany sy mbola te hiditra ndao ary ndao raisina avy hatrany ny antso manaraka miarabanao afaka mampitombo kely ny fandaharantsika raha Allô Allô eny tompoko Mariana ivenao azafady? Allô Eny tompoko Maria tsara zay? Maria tompoko. Iza le miresaka aminay azafady? Mbola ao venao? Averimberina trano fa rehefa ohatra ka tafiditra mivantana ianao efa tonga dia toy izo avy trano fa aza miandry an'le feo miverina any aminao satria iny somary mahaelaela kely an'le fotoanantsika atao mifandraisana ny antso angamba toizatsika misy décalage kely ny teny sy ny tonga any amin'ny efa misy antso manaraka miarabanao Naraba tompoko zavatra tsikato afaka fidreo ohatra tsy resaka loatra fanatanjahantena tsika namin'ny aloha gazety raha fanatanjahantena aloha rivasoa tena tazavany tiako tenenina zany tanaty ivery enta maneran-tany dia manana tady matanjaka resaka hoe baolina kitra na vy raha mahita koa ianao eto tanàna faritra io eto amin'ny Antananarivo renivohitra ity dia resaka rivotry tena be mpankafy zay mba tiako antanina hoe vomatsy mifankafy olona mifolo teny amin'ny amantarany dia le mizarazara fanomezana ziana nefa raha te hamory olona ny amin'ny faritra dia resaka rivotry zany da hoe misy fampivoarana tena hoe tsara atonga fa resaka rivotry tena ho amin'ny sehatra matianina eto amin'ny tanàna Antananarivo dia tena hoe tsara tena ihany fa kandidaty alternative ray zay dia fantatry faharotiako apetaka hoe raha tanàna azo tanàna Antananarivo atao ve no mananga na radio ho Antananarivo renivohitra ihany raha isy fanazazana zany sy fifandraisa raha ifaneratsarany satria efa amina Antananarivo ahafahana mampita fampianarana betabe zany navalaza tao amin'ny radio Antananarivo anao an'izay ve anao dia seminaire raha ohatra azo atao manangana zany eto amin'ny tanàna Antananarivo dia rehefa fampandrosoana fanatanjahantena zany akambony resaka fa zany tena hoe tokotavevana ihany koa tanàna Antananarivo eny tompoko mizara roa hoe fanontaniana eo le radio dia eo le resaka fanatanjahantena. Ny fanatanjahantena dia nanangana an'le akademia fanamby isika. Io akademia zany dia fanabeazana mialatsiny fa miverina foana fanabeazana ny madinika ny ankizy madinika amin'ny dirany amin'ny sehatra raisam-pirenena. Fa maninona amin'ny teny hoe raisam-pirenena ny mpikambana ao anatin'ny fanamby dia ireo kitany baolina kitra fahiny ary ny ankehitriny dia ao anatin'izy ireo koa ny ray aman-drenindreo kitany ankehitriny Maître Dama Dadany Ibrahima Mada i Maître Yary zay international tsy mahalala an'izany tsika zany efa niasa amin'ny sehatra raisam-pirenena mahalala tsara an'le izy ary le izy ankizy 12 ka hatramin'ny 15 taona no safidiana tsy hoe olona hifidy zany
fa tena hoe ho apetraka io akademia fanamby io ahafahan'ny tanora zay tia baolina kitra mba tena hisehatra amin'ny lafiny iraisam-pirenena. De mafimafy le izy fifanatomboka efa mandeha efa navita sélection ngambo eo amin'ny ankizy valo eo zay nefa hita. De tena misy mpampiofana ny vodalaharana, misy mpampiofana ny irakiraka milieu de terrain moa zany, ary misy mpampiofana ny ino izy teo ny attaquant, ny mpamono baolina zay ino moa zany maître yard satria tsy malala an'izany maître yard zany tsika fa mpamono baolina malaza zany. Ary ny baolina kitra sy ny sport de anisan'ny tena lehibe mihitsy amin'ny tsika malagasy. Fa ny rugby koa tsy adinoko satria anisan'ny nomena solosaina ao amin'ny ivitoeran'ny rugby. Satria ny antony reo mpilalao rugby atsika reo rehefa mandeha any ampitan-dranomasina any de sahirana amin'le teny vahiny. De nametrahana solosaina izy reo misy an'le intelligence artificielle fianarana anglais, fianarana français de mba mianatra izy. Zay le maharitra, fanabeazana maharitra. Zay foana ny zavatra mety tsika ho an'le olona zay ny fangatahany de napiny izy tam'izay nomena an'izany. Tsika tsy manome zavatra mandalo hoe aleo tsy mifamitaka tsony mijanonao zany jereo ny arsivantsika fa mipetraka ao ny solosaina maromaro napetraka ho an'ireo mpilalao atsika maimaim-pony izy vo atsika mianara fa ny ny rugby de école de la vie. Ao anatin'ny rugby misy an'izany hoe fiaretana, résilience izy amin'ny teny vahiny. Ao anatin'ny rugby misy jeu collectif, fiaraha-miasa. Ary ny rugby de misy fair play satria mifandona mafy mpilalao rugby nefa rehefa avy eo mifandray tanàna ihany. Ka zava-dehibe reny. De zany ny zavatra nometsika an'izareo ary ny zanany ny erzareo de ampiana amin'ny resaka lafiny fanabeazana. Ny lehilahy indray moa de nangataka hoe zay de mangataka asa satria ny olanay zay tena mpakafy baolina lavalava fa rehefa avy eo zay lazain'ny olona fahajalam-boto ohatr' zany asa ny resanay jusque zao ao anatin'le asa ho atolotra le asa maharitra miaraka amin'ireo projet international reo de nareo anisan'ny priorisena ny mpilalao rugby. Priorisentsika amin'ny lafiny asa. Tsy hoe anambany ny afitsika fa zareo ane eo amin'ny ataoko eo amin'ny 700-800 eo amin'izao no miaraka amintsika. De reo zany no priorisentsika amin'ny lafiny asa. Misy fiofanana de misy asa. Ny radio andao ary aloha fa misy ny antso manaraka resana vetrany salama tompoko. Eny tompoko? Tonga de miteny azafady. Allo? Angamba tapaka ilay antso teo mefa misy ihany koa ny antsovona manaraka resana vetrany salama tompoko. Manao tompoko. Salama tompoko izy le miresaka aminay azafady. Mba miteny pastora androany. Miaraba pastora. Miaraba pastora. Ono amin'ny matotahiny. Eny tompoko. Zaho nanakevitra mitovy amin'ny fiangonanay hoe manina raha atao rafitra federaly ho an'i Madagasikara. Satria manana province 420 zay ary mandeha fiangonana. Ka manina koa raha ny firenena hanao referendum de atao régime fédéral ho an'i Madagasikara. Sosikevitra ho ahy fa averina amiko raha tsy mety. Sotra tompoko. Amaly kely an'le voalohany aloha le radio en commune, ny radio en commune raha tsy diso fa misy fa tsy haiko ny fampandehana azy hoe mandesa tsy mandesa satria vola daholo io. Raha ny radio zany efa misy fa raha azo atao koa ne tsy azo atao moa manafangaro ny asa manokana sy ny asan'ny be ny tanàna fa maro be ireo radio privé vonona iray asa amin'ny commune fanabeazana. Ny alohany ny lavako an'le radio fanabeazana fampiantrana ny lalàna, fampiarana ny lalàna zany. Ary indrindra koa ny mangarahara avaty amin'ny radio atinareo afaka miantso ato re olona misy an'izao olona ny commune ohatrao nitaky vola taminay ohatra zava-dehibe zany mangarahara ny radio ohatrany tena mangarahara. Ka raha misy radio privé vitsivitsy vonona andray raha eken'ny conseil municipal zany fa tsy fanapakevitra tahina conseil municipal manapaka an'izany zay le tsy maintsy fampanajana ny lalàna de manana privé na en commune de vonontsika hanao azy. Manaraka amin'izay le rafitra federaly mifona pastora fa politika lehibe ty resahanao ty ary tsy maintsy iverina foana any amin'le antoko izay tariako ny ty tanindrazana. Ny rafitra federaly tsy hoe mety na tsy mety fa ny olana misy eto de ny décentralisation financière. Io na ataontsika federaly na ataontsika faritra na ataontsika faritany rehefa tsy miparitaka any ny moyen fanjakana sy ny asa rehetra de tsy mety foana eo. De lasa mifankala io ane mahatonga ny fifankalany ny foko eto Madagasikara. Tsy miparitaka mihitsy le volam-panjakana. Raha mamaky ny
loi de finance nareo dia 1000 milliards mahery ane ny ministerany fandriampahalemana rehetra ohatra rehefa tambatra polisy miaramila zandary 1000 milliards mahery oa fa tsy tonga eny amin'ny faritra ane zany mikorotana tena nareo an'izany fa tena miaina fahorinana eny insécurité eto Antananarivo renivohitra zay mitety eo dia efa mahita an'izany zany hoe na eto Antananarivo ary zany tsy tonga any amin'ny fokotany ny fandriampahalemana ka le rafitra mety le rafitra amin'io fa ny tena olan'io dia tsy misy afa-tsy ny décentralisation budgétaire no mihitsy fa mialatsiny afa tsy atao anatin'ny marina fa anao le décentralisation budgétaire tsika au niveau ny arrondissement fa kely zay par rapport amin'ity vina toloron'ny pastorité rafitra fédéral andao ary raisina avy hatrany antso manaraka miarabanao allo miarabatoboko manao anatoboko iza le mindresaka aminay azafady mialaba ny toko radio dia fary mialaba koa ny andreny matota ina fa zakozoelona tsy ponina Antananarivo ny tena kanefany dia mampiasa be mandalo matetika amin'ny Antananarivo renivohitra satria any ny toeram-piasana dia faly be mihitsy aloha hoe monsieur Tahina Razafinjoelona nitsangana izoro ampandrosoan'ilay tanàna satria mahafantatra ny monsieur Tahina izay efa nampianatra ny zanako amin'ny école fatany tsara tany dia mampita tsara mihitsy ny atao hoe fanabeazana olo-pirenena sy fitiavan-tanindrazana dia isaorana indrindra ny monsieur Tahina. Ny fanontaniako dia hoe eo amin'ilay fitondrana tanàna Antananarivo manahoana ny mety ho fifandraisana amin'ny tanàna manodidina satria izahay izao ohatra hoe aty amin'ny tanàna Navaratrano dia tsy afaka mety hisy hoe fifandraisan'ny tanàna Antananarivo sy ny tanàna Navaratrano ihany ve satria ohatra hoe ny fako izao dia aty amin'ny Ambohimankakely mitombona rehefa alana avy any amin'ny tanàna hafa dia mety misy fiaraha-miasa ve ny fitantanana amin'ny tanàna anankiroa ny amin'izay lafin'izay. Mankasitraka indrindra toko dia makaheran'ny Andriamatoa Tahina sy manohana tranona dia tsy afaka hisy eo amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra ary. Misaotra indrindra toko. Misaotra toko. Misaotra ny ray aman-dren'ny mpianatra eny tokoa marobe mpianatra no indrindra fa reo efa lasa nipita miasa sy monina any fa mijoro zareo ary mahalala tsara hoe ataiza no dia na izany tamin'ny nampianarina tamin'izany nampianatra zany dia rehefa paozy dia paozy politika tsisy izany ny zavatra misy resaka politika miaraka amin'ny mpianatra informatika ny ampianarina fa rehefa tonga ny lera amin'ny paozy dia paozy politika ahoana nareo amin'io stade Barea io ahoana nareo amin'ny andokonan'io ao amin'ny Asiera io satria teneniko anareo fa nandeha urgence ndray alina zay amin'izany 3 volana lasa 4 volana lasa dia tonga tao amin'ilay urgence tena zany tena hoe tsy misy fitaovana ho an'ny mpitsabo tsy misy gaga be anefa avy eo any lokona antoko politika ny rindrina vaovao be tena mbola manitra be mihitsy amin'izany enim-bolana tsy tadidiko dia ozy izy hoe toeram-pitsaboana ny ety fitaovam-pitsaboana ny ilainy ity fa tsy loko hoe sitrana ny olona rehefa mahita ny loko iny izany le hoe miaingo ivelany tena manahirana le izy satria mahafaty aneny any amin'ny hopitaly mahafaty ny any amin'ny hopitaly ka izay mahatonga amin'ny teny hoe nenay ny mpianatra ary izay mahatonga azy ireo mijoro satria nibeazina tamin'ny politika ihany koa mpianatra ao anaty paozy ary tsisy miteny mihitsy hoe fidio ihany efa ela be zany zany nanomboka 3 na mpianatra fa tsy hoe nibeazina mpianatra hoe fidio Tahina na manana safidy malalaka mpianatra fa manao échange politika ary tao anatin'ny mpianatra io misy mpianatra tena hoe tsy mitovy hevitra mihitsy tena tsy mitovy hevitra mihitsy fisy niaraka amin'ny fitondrana ohatra dia za le mpanohatra lalandava amin'ny zavatra tsy mety tena manao échange mihitsy zay kosa raha mise zao ny fijerinay tena efa tsy matory zareo mpitondra manao antira jusque mantsy azy hoe tsy niezaka ny jerena fa nivokatra zao moa izy lasa resy lahatra be anisan'ny manohana mafy anay zao resy lahatra mihitsy hoe tena diso ihany le fijery tamin'izany tsy niezaka ny jerena fa nivokatra fa raha niezaka ny jerentsika dia manimba olontsika rehefa mitaizaka izy tsika tsy niezaka ny jerentsika fa nivokatra aloha dia rehefa tsy azo le vokatra dia terena kokoa le ankizy hiakatra trany fa raha hoe izy rehefa miezaka be fa mbola ohatr'izao ihany dia lasa mitsetra azy tsika
fa ny tanjotsika rehefa manabe dia ny ahatafita fa tsy ny ampitsetra azy, ny tsy hitserana azy. Ary zay ny anoteniko na any amin'ny faritra iva ary rehefa mijery an'le rano sy ny zavatra maloto rehetra eny. Zay monsieur Tahina, amelao t-shirt zay na amelao vola kely zay toisika tsy izany no ilaina. Asa no ilainareo. Anadiovanareo an'ireo zavatra ireo. De diovy reo de miara-miasa tsika. Tsy azo ampiana rehefa olona tsy vonona. Tena eto kosa marina fa tena olona milatsaka de misy olona miteny amiko hoe tsy fidy anao zany zay toisika tsy andainga aminao za tsy hanampy ny olona tsy vonona. Ary za rehefa mandehandeha reny de manampy ny mpianatra. Misy mpianatra fanena amiko de anontaniko zavatra, anontaniko mihitsy izy. Manontany fanontaniana de zay mahavaly no omeko. Za kosa tsy hanao an'ny hoe olona mianatra nefa tsy mahavaly de andeha omena kaye. Zay mahavaly no omeko. Alefa anontaniana tsara tamin'ny taona firy ny tonga ny fanjanahantany. Zay mahavaly 1886 de mahazo. Firy ny isan'ny faritra eto Madagasikara. Hainareo ve mahasamihafa ny faritra sy ny faritany. Rehefa mahay le ankizy de ampiana. Fa za kosa aloha mandainga raha iteny anareo hoe anao asa sosialy ho an'ny olona miasa sy tsy miasa. Asa no omeko. Asa no atolotra an'Antananarivo. Efa misy ny antso manaraka raisina vetrany miarabanao? Allô. En tompoko? Salama tompoko. Salama tompoko. Iza le miresaka aminay azafady? Avy aty amin'ny 3e. Sika mba ametraka fantahina kely amin'ny candidat Taina Rasafijoel. Ato fantahina karazan-droa no tiako apetraka. Voalohany indrindra mba ny Antananarivo ville zany. Be dia be ny mpivarotra eny amin'ny moron-dalana. Be dia be ireo taxi moto, taxi bisikileta koa rehefa manomboka miakatra ville anonsy be sy ny sisa. Fantaniako dia ahoana ny fomba inona ny paikady ahafahan'ny Taina Rasafijoel mandamina an'ireo. Hoe tonga dia sorona daholo dia nefa ireo koa olona manana fianakaviana be. Raha tsy sorona be fa eo ihany mbola totana ohatr'izao ihany. Mety misy asa efa miandry an'ireo ve efa nomanina sa hoe rehefa avy eo vao eritreretana. Raha izay. Dia ny faharoa manarakarak'izay misy fandarina izay tamin'ny haino mandery anankiray nanao pré-campagne Taina Rasafijoel fanadiovana. Dia efa voasaka ny fanjakana sahady. Ka raha ho lany zany ny Tahina tonga eo amin'ny lasa lany mera ahoana izay fipetraky ny hoe voasakatsakana ny voakapam-bazaranjo dia vao tsy miaraka amin'ny fitondrana dia tsy afaka izany eto amin'ny mera. Ny hevitra ina ny mety vahoana ao anaty. Misaotra tompoko. Hovaliko aloha le resaka fako navaradrano teo. Zao ny resaka fako dia zay tsy ny tantara fa zay efa niasa. Iarahana tamin'ny professeur Henri, enseignant chercheur tompoko. Nanao an'ny famadihana fako ho lasa zezikio. Efa angambo efa olona efa jato zay no voahofanay. Tetety boriboritany zay niaraka tamin'ny professeur Henri. Maimpoana nanoloran'ny professeur Henri azy. Frais de déplacement nangatahany taminay. Azonareo amin'izany le hoe miainga foana amin'le firaisankina an'le samy manam-pahaizana malagasy. Tena io zany tena rehefa mitambatra dia ahavitana zavatra mora sy tena hoe efikasy. Fa raha izay zao nangalana olona avy any ivelany dia tsy haiko hoe ohatrinona indray ny vola lany nefa le izy avy eo tsy azo malagasy. Le fako iaingana mihitsy ny tsy hain'le avy any ivelany. Anao fampifanana momba famadihana fako izy nefa ny ao anatin'le fako tsy fantany. Tsy ohatrin'ny ny any ivelany ny ao fa hafa mihitsy ny antsika ao. Ary zay ny mahazava-dehibe an'le izy. Hiditra amin'izay amin'le resaka teo hoe mpivarotra moron-dalana tsy iverenako tsanga amin'ny satria efa be loatra ny tenikasy fa ny taxi moto. Mpivarotra moron-dalana feheziko fanabeazana asa fanarahan-dalana. Zay le lalana tsy maintsy aleha. Zany io zany tsy ho afaka ao anatin'ny ataoko hoe enim-bolana. Tsy ho afaka io. Fanabeazana asa zay vao fanarahan-dalana. Ny taxi moto atambatro moa isy le mpivarotra moron-dalana teo hoe ny olana dia ity. Ny taxi moto dia matetika 4 arivo izy zany zao fa matetika misy olona vaty amin'ny sisiny. Olona tsy ao anatin'le fikambanana taxi moto akory ary tsy manana an'le patente légale tonga dia miaraka amin'ny kasikafy izy dia mipetrapetraka eny. Zay le mahazava-dehibe Antananarivo nomerika foana averiko foana. Tsy maintsy raisina ny lisitra ny taxi moto any anaty nomerika.
de miaraka amin'ny QR code izy ireo. Mora kely miimprimer QR code zany, taratasy zany de asiana plastification de mipetraka. De rehefa tratra izy ireny zany, rehefa misy zavatra ataony, de jerevana amin'ny QR code de azo sasiana izy hoe ianao mandritra ny 2 andro tsy mahazo mandeha tsony aloha satria ianao tsy nanara-dalàna, nanao sens unique ianao, nanao an'izao ianao, mamimamo ianao no nitondra, ohatr'izay. Ary zay fafahana manana lisitra zany afaka mijery ny assurance any koa. Hoe raha taxi moto tena izy a, de afaka misitraka raha sanatria misy loza mahazo azy. Fa ny tena ity ny tena zava-dehibe, izay recensement numérique izay a no ahafahana mametra ny isan'ny taxi moto miditra. Satria amin'izay fotoana izay zany tsy zay moto rehetra hita de atao hoe taxi moto. De io le mahatonga an'le fibontsonana ary zay le tena tamin'le resaka varotra amoron-dalana teo hoe tsy maintsy ananana ny recensement ny olombelona eto Antananarivo de olona mivelona sy miaina eto ihany aloha no priorisena. Raha tsy feno ny toerana de afaka mampiditsika. Ndray ny andro tsy manaraka miarabanao? Miarabanao de miaraban'ny vahiny. Iza le miresaka aminay azafady? Tsy valara fa dia talata maty azafady. Ia, mba afaka tany amin'ny selomera raha mba raha azo atao. Ento? Hitanao le décentralisation le resaka panneau numérique ave mba afaka apataka amin'ny commune raha mety hoe magnety hoe betsaka be olona maniry azy izy fa hoe voninandroany mihitsy raha hoe ota hoe tsy mety azafady. Satria zao ny olona maro azy hoe misaka an'le tenenao fa tsara hoe tosiasanao tena anisany tena hoe makasitaka azy tena solution na fiarahamonina tokony entana amin'ny vahoaka malagasy tsirairay mba afaka kely apetraka moa hitanao ny alabato zao Antananarivo tena maro tena hoe mba misy paikady de afaka nareo no alabato fa tena zamantsy tsy manana antoko politika hoe idirana fa zamaslantseza zay mba hitako hoe mba mahafinaritra amin'le fikasianao fa rehefa fikazanao zany tena maro raha hoe ngane anao mba tonga mety mba mahafinaritra ny eo Antananarivo ao. De hitanao le faharoa de hitanao le police communale. Ento? Zany mba tokony mba hoe tokony aheny fa aloha le olona le tokony anadio anavitanana mihitsy zany tokony atao betsaka ny police communale. Satria police communale ohatrany amoritra taxi ohatrany varotra fotsiny tena atendreo fa raha ny tena mety hoe fanavitanana tena hoe ny police communale satria raha ny fahitako amin'ny commune rehefa maro hoe commune hitako de ohatrany reny tena atao be le resaka police communale teto amin'ny fanavitanana ohatrany tsisy sakorina ny kely ary nefa mifasy le raha ny tanàna. Mba zay tsika de makasika tanao indrindra to de ekany hoe anao mba tonga le tanjona ianao fa mahafinaritra anazy ny fikasianao fa za ny fianakaviako de andramena fa efa metaka mandritry lahatra andreo de atao 67 fa hoe aza mahafafaky numéro ihany fa tena hita hoe tena io tena olona nafontsy firenena fa de antoko politika tondreo fotony so raha tompoko mbola misy fanontaniana ray aloha tsy maintsy valiana le pré-campagne sakatsakany tsika moa zany eto tsy mahazo mandingana fanontaniana mihitsy hoe zahantsika valiana daholo satria mba ahafantaran'ny olona hoe tena samy atrika marina. Eny tena nisy tokoa sakatsakana teny Andramanalina teny ary nefara tamin'ny torabatsy ohatr'izany moa satria aina ho any fanadiovana de rehefa taitra moa ny olona de niemotra ihany ry zareo ary ihany ny tiako tenenina hoe ny zavatra ho atao ane de hanomezana asa olona karaha le olona miasa ny sakatsakanao de ny olona ihany de amely mafy anao mialatsiny ny faharoa de metsika ohatra raitsika be ny tanàna anankiray eo Meritsa Tosika tsy miankina ary azo lazaina hoe mpanohitra ihany koa ny fanjakana tena miasa izy io ary tena mahavita zany hoe tsy voatery miaraka amin'ny fanjakana de mahavita tamin'ity be ny tanàna namana io tsy sany joro ny faninana taminy ao Meritsa Tosika satria tena nahavita asa izy be ny tanàna tsy miankina izy io namana fa tena mahavita izy amin'ny alalan'ny volan'ny commune. Izy zany efa tsy subvention zany tsy ny antena iny fa tena mahavita
pirofo tsisy sanjorony contre azy na fanjakana na izy ao meritsy atosy candidat tokana eo meritsy atosy candidat tokana. Zay zany tiako tenena amitsika hoe aza kivitsika aza manahtsika am'le hoe raha vao tsy miaraka amin'ny fanjakana de ho voabahany tahiny. Zay zany ny amin'iny momba le any talata maty misaotra anao be dia be mampifidy ny namana. Zay ny teneniko hoe ny fanombohana makany amin'ny fahatsarana. Le resaka ivitoeran'ny tanora tena iriko ny iara iasa amintsika avy ny talata maty fa ny tsy maintsy atao aloha de ny ametraka an'le ronjato isaky ny arrondissement enina ho an'ny tanora. Fa maninona ny zava-dehibe amintsika ny hoe ivitoeran'ny tanora misy ordinateur ronjato arrondissement enina misy connexion. Ny tanora Antananarivo tsy maintsy beazina amin'ny zavatra mahasoa. Lasa rehefa tsisy zay sehatra zay de zay mahatonga azy mandeha amin'ny zavatra hafa. Sokafy io toeran'io 24/24 7/7 eo. Zao izy ihany etsika miida rehefa hariva satria tsy tsika no manana an'le sécurité ahafana iassurena azy. Fa rehefa eo amin'ny ben'ny tanàna de misokatra 24/24 7/7 io. Mo atao io miaraka amin'ny connexion ifampiresahana am'ireo tompona connexion eto na rehefa tsy mety moa izy de tsy maintsy mitady zavatra hafa tsika. Fa io aneo efa natolotra hatramin'ny 7 zavatra ohatr'izany efa vonona zany tsika nao anio ho an'ny tanora ronjato isaky ny boriboritany enina. Miditra ao ny tanora mazava azy fa misy lamina kosa fa tsy hoe olona ray ijanonao mandra-parain'ny andro fa rehefa mba misy filaharana reo ankizy manao mémoire, reo ankizy mba mijery documentation momba ny fianarany, reo ankizy mila connexion mba tongava ao de ampiasao le izy zao le izy zao ronjato aloha nataotsika 30 faravohatra 30 ary nino tsisy teo any Ambompo de 30 miparitaka amin'ny faritra hafa ny 90 de eo zany mahatonga antsika miteny hoe ronjato isaky ny arrondissement if zao moa tsika zao sady miasa ary manao an'ry. Ny faharoa de hoe Alabato ao Antananarivo tena mazefatra omaly tafaresaka ny candidat anaky enina tam'le fampivorinana natao tao amin'ny commune urbaine Antananarivo le donakafo. De rehefa niresaka tao ny enina de ny fanaodiana imason'ny télévision fahita lavitra fa iara-iady amin'ny Alabato. De ny anankiray moa tsy nanaiky de 5 zany zay ny tavela ao iara-iady amin'ny Alabato iara-anangana an'ity hoe andro masom-pokon'olona ho amin'ny fifidianany ity tena iady zay satria efa fantatra hitanareo moa le fandarina rehefa mivoaka fa tena nahirana izy ity. So de misy tsika fa mbola afaka manohy ndao ary Ndorasina indray ny antso manaraka police communale zany mbola tsy voavaliko. Entoko? Allo? Mariana Evenao azafady? Somary misy fasairanana kely ngamba manoloana ny famisy antso manaraka raisina vetrany? Entoko? Naona to? Salama to? Mahitsy le miantso Rabato tsy ao anatin'le Antananarivo fa naheno an'le hoe mera teo de tia namafy anao mesesa iny tena tsara lay tahaka ny ataon'iny ankizy iny olona iny de efa nandefa SMS teo ihany moa za fa ohatrany tsy voavakinareo le izy hoe raha tsy miovy ianao de mahafinaritra be ny anao de miratsoa sa iny kesoa ianao Misaotra toko, misaotra indrindra amin'ny fankahirezana. Misy foana miteny anio amiko raha tsy miova de mamaly anareo inona ny antony iovana inona ny antony iovana anatin'le fandarina manokana nataoko indray azoma zay ho any ny teny anako hoe nisy ny teny ane ny tena tamin'ireny etsika fotsy ireny hoe midira mba asivo mifidy ny olonareo de ny toerana mipetraka na mindeha nampifidy olona ve ny tenako tsy nampifidy olona satria misy vina nisy eritreritra tsy nety tamitsika tazomitsika ny eritreritsika ary tsy ampiovantsika izany. Firenena ny resahana mety manomboka izao ny fanovana. Andao tsy iovitsika. Itsika rehetra miteny koa le miteny raha tsy miova mesy tahiny de nareo koa mba teneniko. Aza miova koa nareo. Fa raha izaho reo mpianatra be da be fa manjato ny angamba izy ao manao témoignage mahalala tsara anahy. Efa ela ny nataoko hoe sehatra tamin'izany tapaka ny jiro ny akasy de hoentiko any amin'ny toerana hafa mpiandra andao aty hiera amin'ny ndraiky université tsy andao tsika iva toerana any misy jiro any misy ordi andao hiaraka ho any. Ohatr'izany le atao hoe asa fa tsy mitantara fotsiny. Ny police communale sa mbola misy miantso ao?
Mbola tsisy ny antso. Le olona miditra daholo dia aty amiko le olona miantso ny olana fa mibosesika be. Fa tsy maninona fa resaka polisy kominaly aloha ny hoe ahena kosa angamba tsy any olana. Ny asany tsy voafaritra tsara. Tsy resaka mpanadio ny polisy kominaly. Fa ny polisy kominaly aloha dia natao hanamafy ny fampiofanana amin'ny ara-dalàna. Any hoe ireo zany aloha tokony hanampy ny mponina amin'ny fampiarana ny lalàna. Misy ny antso manaraka raisitsika vetrany miarabanao? Allo? Eny tompoko? Allo? Mariana ianao azafady? Allo? Eny tompoko? Allo? Aha. Etanina trantsika rehefa ohatra ka tafiditra amin'ny vantana. Mariana ianao? Naina aty ny antso aty Nouvelle-Zélande io mijery anareo ary makasitraka indrindra ny zavatra ataony. Allo? Eny tompoko? Ya, maheno nareo? Maheno tompoko. Mare tsara zay fa toy izy. Allo, maheno? Ary ny zavatra tiako tenena aloha dia hoe ny misaotra ny Taina Razafindraolona. Ya.